Ivadika lafim-baovao hafa isika eo amin'ny fampahafantarana ny toetr'andro kosa misy andian-drahona mitoetra izay ara-maso ao amin'ny lakan-drano Mozambika ka hitondra orana mikija amin'ny faritra maro izany raha araka ny vaovao voaray avy eo anivon'ny sampan-draharaha mpamatatra ny toetr'andro. Mety hivadika ho rivo-doza moa ity andian-drahona ity afaka 3 na 4 andro eo. Raha mikasika ny toetry ny androntsika zany amin'izao fotoan'izao dia tazantsika eto misy an'ity andian-drahona be ity izay miaraka amin'ilay zone de convergence intertropicale. Izy io zany dia matevina dia matevina aty amin'ny faritry melaka iny misy ny rambony iny mihitatra monga aty amin'ny faritry ny afovoan-tany. Mety hivadika rivo-doza izy io zany fa araha-maso amin'izao fotoan'izao dia any amin'ny afaka 2.7 rano izy zany mety hivadika rivo-doza. Mety hitondra orana betsaka izy amin'izao fotoan'izao amin'ny faritra melaky menabe iny dia mahitatra aty amin'ny faritry ny afovoan-tany ity. Noho izany tokony hitandrina hatrany ny olona mety fiakaran'ireny rano zany amin'ireo faritra ireo. Torak'izany koa ny aty amin'ny ilany atsinanana aty misy an'ireto andian-drahona mitoetra rehetra zany ato amin'ny afovoan'ny atsinanana ato izay mety hitondra orana betsaka ihany koa. Avy amin'ny fitaran'ity zone de convergence intertropicale ity ihany dia mety hitondra orana betsaka iah teo ary mety hitondra nampiakatra ny renirano ihany koa. Dia tokony hitandrina hatrany zany ny olona amin'ireny faritra ireny. Amin'ny ankapobeny zany toetry ny andro eto Madagasikara dia saika mbola volonandro fahavaratra foana aloha mitoetra hatramin'izao.